faly niarabantsika rehetra indray tratrao fotoana manokana izay iarahantsika eto izao alohany anomboantsika ny fotoana ary satria efa atomotra tokoa ny andro ary efa vonona isika hody amin'izay andeha isika hiaraka hivavaka alohany anarahantsika ny toy n'izao fandarana izao. rahainay izay any an-danitro misaotra anao no ny fitiavanao sy ny famindramponao mbola nanome fotoana indray ahafahanay miaraka eto efa atomotra tokoa ny andro ankehitriny ary tianao izay iaina amin'ny fiainan'ny fahasambarana izay efa vonona ianao Jesosy eo andray anay koa amboary ary izahay mifona aminao amin'ny zavatra rehetra vitanay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ary aoka ho tsapanay fa vita fihavanana aminao izay mametraka safidy malalaka aminay tsiraray avy ianao koa ny talahoana dia ireo namana rehetra izay manaraka izao fandarana izao dia andray safidy ny andany aminao ary andray ilay fahasambarana miaraka aminao dia ny aminaranao Jesosy Kristy no irina sangatahana izany vavaka izany. Amen. Tiantsika loatra Jesosy Kristy ary izay indrindra no teny izay hoentina amintsika amin'ity androandroany ity hoe i Kristy sy ny fitiavany. Raha vao miresaka mahakasika ny hoe Kristy sy ny fitiavany isika dia raha mijery ao amin'ny filazantsara ny mahakasika ny hoe fitiavan'Andriamanitra dia misy tokosy andininy izay tonga ao an-tsaintsika sahady izay tonga dia fantatry ny be sy ny maro mahakasika ny fahasoavana sy ny famindrampon'Andriamanitra. Tsy inona izany fa ilay teny izay hitantsika ao amin'ny Jaona 4:20 manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ilay zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Ary mbola hitantsika ihany koa ilay teny izay fantatry ny rehetra milaza hoe fitiavana mahery. Ilay fitiavana mahery ny fahafatesana dia napetraka Jesosy ny fanitsy tamin'ny fahazavana avy any an-danitra ny azo fijaliana amin'izay dia hifanojo amin'ny mason'ny olona, hifandray mivantana amin'ny fahazavana mamirapiratra eo amin'ny endrik'Andriamanitra izany azo fijaliana sy ny mason'ny olona izany. Noho izany raha mibanjina ny azo fijaliana ny olona dia afaka ahita ny sy alala ny mpahary sy Jesosy Kristy izay ny rahany. Raha mibanjina any Kristy isika dia mibanjina ilay nampitosaka ny fanahiny ho amin'ny fahafatesana. Mitarika eo amin'ny Kristy ny fibanjinana ny azo fijaliana ka ahita ny fankahalany ny fahotana isika. Ary rehefa mibanjina ny fankahalam-pahary ny fahotana teo amin'ny azo fijaliana isika dia hibanjina koa ny fitiavan'ny mpanota izay mahery no fahafatesana. Ho an'izao tontolo izao ny azo fijaliana dia fandresenidahatra tsy azo lavina ny mahafahamarinana sy fahazavana ary fitiavana an'Andriamanitra. Satria tokoa Andriamanitra
izay manan-karena amin'ny famindram-po noho ny alehibe ny fitiavana izay nitiavany antsika na dia fony mbola maty ny fahadisoana izay isika dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Jesosy Kristy. Fahasoavana no namonjena ahy sy ianao ary niarana tsangana isika ka miaraka napetraka any an-danitra amin'i Jesosy Kristy mba asehony amin'ny andro avy ny habeny hareny fahasoavana amin'ny famoram-panahy amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Izany dia hitantsika ao amin'ny Efesianina 4:1-7. Raha mijery n'izao isika toy ny manan-kery hamonjy ny tenantsika iny dia tsarovy fa maty ho antsika Jesosy Kristy. Maty ho antsika nefa Jesosy satria tsy manan-kery ho amin'izany isika. Ao amin'i Jesosy irery ihany ny fanantenantsika, ny fahamarinantsika, ny fanamarinana antsika. Tsy tokony ho kivy isika na dia eo ary izany na atahotra tsy hanana mpamonjy na sao tsy mihevitra famindram-po antsika Jesosy Kristy. Miasa ao antsika indrindra izy amin'izao fotoana izao, manasa antsika hanantona azy amin'izao fahalementsika izao. Ary raha manantona azy amin'ny fahalementsika isika dia ho voavonjy isika. Fa isika koa dia adala fahiny, tsy nanaiky voafitaka dia lasa andevy ny filana sy ny fahafinaretana maro ary velona tao anatin'ny lolo-po sy ny fialonana sady hala no ny fankahala ihany koa. Fa rehefa niseho ny fahamoram-pon'i Kristy mpamonjy antsika sy ny fitiavan'ny olona dia tsy avy tamin'ny asa ny fahamarinana izay na ny fahamarinana izay nataontsika fa araka ny famindram-po kosa no namonjeny antsika tamin'ny fanasany ateraka antsika indray sy ny fanavaozan'ny fanahy masina. Ao amin'ilay zanany malalany ihany no azahoana antoka ny faneken'Andriamanitra antsika ary vokatry ny asan'ny fitiavana mamela heloka ihany no ahafahantsika manao ny asa tsara. Tsy misy isaina ho antsika ary tsy misy na inona omena antsika no ny asa tsara nataontsika izay azahoantsika mitaky ny ampahany hamonjena ny fanahintsika. Ny famonjena dia fanomezana maimaim-poana ho an'ny mino noho ny amin'ny Kristy irery ihany. Nahita fiadanam-po ny fanahy mitebiteby noho ny finoana ny Kristy ary ifamatra amin'ny finoany sy ny fitokisany ny fiadanam-po. Tsy azo ny aroso hitakiana hamonjena ny fanahin'ny asa tsara izay nataony. Hoy ny voalazan'ny Jaona 1:7 hoe izao nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra naniraka ny zanany lahy tamin'izao tontolo izao mba ahavelona antsika amin'ny alalany. Izay tsy mba mahalala an'Andriamanitra fa Andriamanitra dia fitiavana. Ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika raha teo. Andriamanitra dia fitiavana ary izay mitoetra ao amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy. Araka ny voalazan'ny Jaona 1:7-9. Andriamanitra dia fitiavana. Tsy mitoetra ny ihany fa izy mihitsiny no fitiavana. Ny fitiavan'Andriamanitra araka izay naseho tao amin'i Jesosy dia nitarika antsika ho amin'ny fahafantarana marina ny toetra amam-panahyn'Andriamanitra. Raha mibanjina any Kristy isika
izay no le fonony no ny fahotantsika dia ho hitantsika fa tsy afaka handika ny lalàna isika ka mbola hitoetra ao amin'ny fankasitrahana an'izany ihany. Ho tsapantsika fa amin'ny mampanotantsika dia tsy maintsy mamikitra amin'ny famendrehan'i Kristy isika ary mitsahatra ny manota. Voatarika akaiky ao amin'Andriamanitra isika amin'izay fotoana izay. Ary raha vatany vao mahita ny fitiavan'Andriamanitra arak'izay tokony ho izy isika dia tsy hirona hanao ankeriny an'izany hoe fiainana feno fahotana izany. Ery ny fitiavana, ery izany. Misy ery ara-tsaina sy ara-pitondran-tena tafiditra ao amin'ny foto-kevitra io. Mitarika handoto sy hamono ny herin'ny harena manan-kery mandratra ny hery ara-batana fa hatsarana sy tombam-bidiny fitiavana madio kosa dia ao amin'ny fahombiazana ny anao soa ary tsy afaka ny anao zavatra afa-tsy ny soa ihany isika amin'izay fotoana izay. Na inona atao vokatry ny fitiavana madio, na kely sy tsy misy dikany toy inona aza eo mason'ny olona dia vokatra feno kosa izany eo mason'Andriamanitra. Satria ny abetsahan'ny fitiavana ao amin'ny asa no jeren'i Jesosy Kristy fa tsy ny abetsahan'ny asa. Ny abetsahan'ny fitiavana no jeren'Andriamanitra satria avy amin'Andriamanitra ny fitiavana. Ny fo tsy voaova zany dia tsy afaka ny manana na mampaniry io zavamaniry avy any an-danitra io izay tsy mitombo sy tsy mamelana raha tsy ao amin'izay anjakan'i Kristy ihany satria izy ny tena fitiavana. Inona arakay moa zany le hoe fototra iorenan'ity filazantsara ity? Hitantsika ao amin'ny voalazana soratra masina dia miteny antsika an'izao hoe ary noho izany no andolehako amin'ny iray izay azahoan'ny fianakaviana rehetra any an-danitra sy ety an-tany anarana mba homena anareo araka ny hareny voninahiny ny mba ho atanjahina fatratra amin'ny fanahy ny toe-panahinareo mba hitoeran'i Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana ka hamaka sy hiorina mafy amin'ny fitiavana ianareo mba azahoanareo mba amin'ny olona masina rehetra ny ahafantatra tsara izay sakany sy lavany ary ny avony sy ny alaliny ary hahalalana ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra no fahalalana mba hamenona anareo ao amin'ny fahafenon'Andriamanitra. Izany dia hitantsika ao amin'ny Efesiana 3:4-7 fa inona raha zany le fototra dia voalaza teo hoe hamaka sy hiorina mafy amin'ny fitiavana ary hahalala ny fitiavan'i Kristy. Fahalalana tokony hananany rehetra izany ny fahalalan'Andriamanitra arak'izay nasehoan'i Jesosy Kristy. Fahalalana izay miasa hanova ny toetra mampanahy izany. Io fahalalana io mantsy rehefa raisinao izy dia amorina indray ny fanahy ho araka ny endrik'Andriamanitra. Izara era ara-panahy avy amin'Andriamanitra manerana ny tena ray manontolo izany. Misy ady mafana ao anatintsika tsirairay avy ao handresena amin'ny fahotana ao am-po ao. Indraindray dia asa tena mampahory sy mahakivy izany satria mahita ny lesoka eo amin'ny toetra mampanahintsika isika ka indraindray dia lasa mitohy ny jery izany nefa tokony hijery an Jesosy. Tokony hijery an Jesosy ka hitafy ny akanjo-pahamarinana izay efa omeny atsika izany. Izay rehetra
miditra ao amin'ny vavahady pelina ao amin'ny tanàn'Andriamanitra izany dia hiditra ao tahaka n'ireny mpandresy ireny, ary ny fandresena lehibe indrindra dia ny fandresenao ny izao, ny fandresenao ny izao. Raha tsy eo ireo fototra ireo dia tsy hitoetra maharitra ny filazantsara. Alohan'ny andraisantsika ny filazantsara izany dia mila miorina eo amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahalalana ny fitiavan'i Kristy isika. Ahoana ary ny mahakasika an'izany hoe fitiavan'Andriamanitra izany? Hoy ny voalazan'ny Deutéronomie hoe ary ny anankiray taminareo izay mpahay lalàna nanontany nakafanahy azy ka nanao hoe mpampianatra ô, ny didy manahoana moa no lehibe ao amin'ny lalàna? Dia hoy Jesosy araka ny voalaza ao amin'ny Deutéronomie 5:15 hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Ary eo amin'ny Levitikosy ihany kosa Jesosy dia misy an'izao teny izao hoe izany no didy lehibe sady voalohany, ary ny faharoa izay tahaka azy dia ny tenanao. Ireo didy ireo no iantohan'ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Izany no nitenen'i Jesosy ao amin'ny Matthieu 12:4-7:30 sy ny 20. Ny fitiavana zany no fototry ny lalàn'Andriamanitra. Raha tsy eo ireo fototra ireo dia tsy voatandrina io lalàna avy amin'Andriamanitra io. Alohan'ny hitandremantsika ny lalàna izany dia mila miorina eo amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahalalana ny fitiavan'i Kristy isika. Satria izao no tenenin'i Jesosy ao amin'ny Jaona 5:15-15 hoe raha tia ianareo dia hitandrina ny titiko. Tandremo ary fa tsy misaraka ny fitiavana sy ny fitandremana ny lalàna. Zavatra iray ihany ireo: fitiavan'Andriamanitra mira lalàn'Andriamanitra. Raha mitandrina ny didiko ianareo i Jesosy dia mitoetra ao anatinareo ny fitiavako, tahaka ny tandremako ny didiny raiko sy hitoerako ao amin'ny fitiavana. Ary mbola mafisin'i Jesosy hatrany izany hoe izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia hozy Jesosy Kristy, ary izay tian'i Jesosy zany no tian'ny ray, ary izaho ho tia azy ka iseho ao aminy. Ao amin'ny Jaona 4:12 ahitantsika an'izany teny izany. Ity fitiavan'Andriamanitra ity dia misy zavatra izay mifanohitra amin'ny atsika olombelona. Inona moa ny olana misakany tsy hatakarana ny fitiavan'Andriamanitra? Ao amin'ny Isaia 5:15 sy ny 7 dia misy an'izao teny izao hoe fa ny fihevitro izy Andriamanitra tsy fihevitrareo, ary ny lalànareo kosa tsy mba lalàko, hoy Jehovah. Fa tahaka ny avon'ny lanitra no ny tany, ny avon'ny lalàko no ny lalànareo, sy ny hevitro no ny fihevitrareo. Tahaka ny avon'ny lanitra no ny tany, ny elanelana misy eo amin'ny fijery ny atao hoe fitiavana eo amin'Andriamanitra sy eo amintsika olombelona. Heverintsika fa ndraindray dia mitovy amin'ny fitiavan'ny olona ny fitiavan'Andriamanitra. Ary amin'ny alalan'izay fijerintsika ny fitiavana izay no ezahantsika hatakarana ny fitiavan'Andriamanitra. Dia lasa miendanja ny fitiavan'Andriamanitra satria nidina lasa mitovy amin'ny fitiavana fahatakarantsika ny fahatakarantsika ny fitiavan'Andriamanitra. Lasa tsy tsapantsika intsony hoe mihoatra lavitra manahoana moa izany fitiavan'Andriamanitra izany. Vokatra izany dia lasa miendanja koa ny filazantsara toriana. Lasa tsisy vidiny amin'ny olona intsony izany hoe Jesosy Kristy nanolotra ny ainy izany.
satria hoy ny voalaza ny Efesiana 4:5-10 ka hatramin'ny 7:10 no ahitantsika n'ilay teny hoe ary hahalala ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra no fahalalana mba hamenona anareo ao amin'ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra. Mihoatra no fahalalan'ny olona ny fitiavan'Andriamanitra. Taty aoriana dia tapa-kevitra i Satana. Noho izay hoe mihoatra lavitra izay ny fitiavan'Andriamanitra dia tapa-kevitra i Satana. Fa ny olona dia tsy hahita ny fitiavan'Andriamanitra io, izay hitarika azy hanome ny zanany lahatokana hamonjy ny taranaka satria fahamoram-pan'Andriamanitra mitarika ny olona hibebaka izany fitiavana izany. Ry hava-malala, ahoana ary no haomby asantsika hametraka eo anatrihan'izao tontolo izao ny fitiavan'Andriamanitra lalina sy sarobidy? Tsy misy fomba hafa azahoantsika maneho izany raha tsy ny miaiky hoe endre manahoana ny fitiavana nasiondray antsika dia miantsony antsika hoe zanak'Andriamanitra. Aoka isika ilaza ampanota hoe indro ny zanak'ondron'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao. Ao amin'ny Jaona 1:9-20. Naneho an Jesosy ho solon-tenany ray any an-danitra isika dia ho afaka hampisava ny alika izao izay nasarony Satana ny lalantsika, tsy ahitantsika ny famondram-po sy ny fitiavan'Andriamanitra tsy ailazaina izay naseho ao amin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijalian'ny Kalvaria. Mijoro antoky ny fitiavana tsy misy fetrany, ilay famondram-po tsy ahirefesina avy amin'ny ray any an-danitra. Misy elanelana tokoa eo amin'ny fomba fijery ny atao hoe fitiavana. Ny elanelana voalohany dia izao, amin'ny olona dia mifamary ny atao hoe fitiavana. Hoy ny voalaza amin'ny Matteo 7:10-15. Ary indro nisy anankiray nanantona azy, nanantona an Jesosy izany, ka nanao hoe mpampianatra ô, inona ny tsara ataoko azahoako ny fiainana mandrakizay? Rehefa fatakaran'ity mpianatra anankiray ity izany rehefa manao ny tsara dia mahazo ny fiainana mandrakizay. Rehefa miakanjo tsara dia tiany olona. Rehefa manam-bola dia tiany olona. Rehefa manana fahefana dia tiany olona. Izay fijery izay no fijerin'ny ity zatovo mpanan-karena ny atao hoe fitiavana. Dia sahy nanantona an Jesosy izy ary nanantena mafy izy tamin'izay fotoana izay ahazo valony mahafa-po. Izay fijery izay no matetika no fijerintsika ihany koa ny amin'ny atao hoe famonjena. Tsy maintsy manao zavatra tsara mba ahafahan'Andriamanitra amin'ity ka mamaly ny vavaka na mamonjy kanefa eo amin'Andriamanitra tsy misy fepetra ny fitiavan'Andriamanitra. Fa fony mbola tsy nanan-kery isika dia maty Kristy tamin'ny fotoan'andro amonjen'ny ratsy fanahy. Fa saika tsy nisy olona nanaiky ho faty hamonjy ny marina, fa angamba isy ihany ny sasany sa maty aza hamonjy ny manao soa. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Koa makaiza ny famonjenantsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa no hamarinina tamin'ny rano Jesosy Kristy isika. Fa raha fony mbola fahavalo azy isika no hampihavanana amin'Andriamanitra tamin'ny fahafatesana izany, maika ny hamonjenantsika amin'ny fahavelomana ankehitriny rehefa nampihavanana taminy. Izany ny voalaza ao amin'ny Romana 10:5-7. Fony mba tsy nanana hery hanaovana ny tsara dia efa tia Andriamanitra ka nanolotra ny zanany ho faty ho an'ny olona tsy manan-kery.
amin'ny fijerin'ny olona dia ny manao soa ny manao marina no vonjeny, fa amin'Andriamanitra kosa dia ny tsy marina no nitiaviny. Fa Andriamanitra nampiseho ny fitiavana antsika fa mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Eo amin'Andriamanitra tsy misy fepetra ny fitiavana, tsy miankina amin'ny zavatra atao ny fitiavan'Andriamanitra, tsy misy olona manaiky an'izany hoe ny soratra masina, satria mifanalavitra toy ny avon'ny lanitra sy ny tany ny hevitr'Andriamanitra sy ny olona. Hoy ny Tompo amiko sy aminao amin'ity hariva ity hoe tiako mba hanana fijery vaovao momba ny fitiavako ianao sy ny Tompo. Tia ny Tompo isika raha ny fijeriny no hijerevantsika izany hoe fitiavana izany. Indro ny tiavana hampiseho ny tenany amin'ny fomba kanto indrindra amin'ny taranaka amikomy. Fahitana manahoana no mbanjin'ny anjely, fanantenana manahoana ho an'ny olona, fa fony mbola mpanota tokoa isika dia efa maty hamonjy antsika Kristy. Ny marina hamonjy ny tsy marina, nitondra ny fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana izy. Ary voalaza fa izay tsy niaro ny zanan'lahy fa natolo ny hamonjy antsika rehetra. Tsy homeny ho antsika maimaimpona tokoa va ny zavatra rehetra. Tompo, ndeha hivavaka isika. Tompo, miaika fa diso ny fieferako ny fitiavanao. No heveriko fa natao an'izay tsara ny fitiavana, ary izany no tsy nasahiako nanatonanao. Fa ankehitriny Tompo, sa manatonanao noho ny fitiavanao. Amen. Fomba fijery faharoa ny olombelona ihany koa ny amin'ity resaka fitiavana ity dia mora miova ny fitiavana amin'ny olombelona. Ary hitantsika eo amin'ny soratra masina misy ilay teny izay ny fampiresahan'i Jesosy sy Simona. Dia hoy Jesosy tamin'izay fotoan'izay mantsy ny Simona hoe ry Simona, indro Satana hoy izy Jesosy, efa milofo mitady anareo ho kororoina toy ny vary, nefa izao nangataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao, ary rehefa mibebaka ianao dia ampahirezo ireo rahalahinao. Dia hoy Simona tamin'izay fotoan'izay hoe Tompoko, vonona anaraka anao aho, na ho any an-tranomaizina na dia ho any amin'ny fahafatesana azy. Fa hoy Jesosy, lazaiko aminao ry Petera, raha tsy mbola misy akoho maneno an'io dia efa andahiny telo ianao. Fa tsy mahalala. Efa naseho an Jesosy mialoha izany fiovana ao amin'ny olombelona izany. Tsy azo itokisana ny fitiavan'ny olombelona, ary matetika isika no manome toky an'Andriamanitra amin'ny fitiavantsika. Eo amin'Andriamanitra dia tsy miova ny fitiavana. Araka ny hita ao amin'ny Jeremia 1:7 dia izao ny voalaza ny teny hoe tany lavitra no nisehony Jehovah tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampahareta ny famondram-po ho anao. Ny fitiavana tsy ho levona ho mandrakizay, fa raha ny faminaniana dia ho levona, na ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra izany, na ny fahalalana dia ho foana izany. Ary talohan'ny andro firavoravona tamin'ny Paska, satria fantatry Jesosy fa tonga ny fotoana hialany amin'izao tontolo izao ho any amin'ny ray, ary efa vita, efa tia azy izay amin'izao tontolo izao izy, dia tia azy hatramin'ny farany. Ny Jesosy tsy miova ary hatramin'ny farany, satria fantatry Jesosy isika tsiraray avy ireo, ary manohina azy ny fahatsapany, ny fahalemetsika. Fantany amin'ny anarantsika isika rehetra, fantany na dia ny trano hipetrahantsika aza, fantany ny anaram-ponina tsiraray avy eo amin'ny toerana anankiray. Nisy taona
nanomezana baiko ny mpanompo andeha ho any amin'ny lalana anankiray ny amin'ny tana de voatonona mihitsy hoe ity lalany ity eo amin'ny tanàna ohatr'izao ny trano toy izao mba hitady ny anankiray amin'ny ondry de aoka ho azonao antoka fa fantany Jesosy ny momba anao azony io zavatra trehanao io ary miteny amintsika ny soratra masina hoe ny fanahy tsirairay de fantatry Jesosy amin'ny fomba feno tahaka ny tsy misy afa-tsy iny ihany ny nahafatesany mpamonjy tahaka ny hoe ianao rery ihany ny nahafatesany manohina ny fony ny fahorintsika tsirairay avy ary tonga any antsofony io antsoantso mitady fanampiana izay ataontsika io tonga izy mba hitarika ny olona rehetra ho eo aminy ary mibaiko izy hoe manaraha ary miasa amin'ny fony ny fanahy mba hitarika azy eo amin'i Jesosy Kristy betsaka mantsy ny mandahy ny hotarian'i Jesosy Kristy fantatry Jesosy izany fantany koa izay miaino ny antso amin'ny mpifaliana ary vonona no eo ambany fikarakarany amin'ny mampiandry ondry azy any Jesosy Kristy hoy ny misy boky anankiray izay nosoratan'ny Ravavoaity mpanoratra vehivavy anankiray ilay fitiavana mandresy hoe ny ondriko miaino feoko ary izao mahalala azy ary izy manaraka mikarakara ny tsirairay Jesosy Kristy tahaka ny tsy misy hafa eran'ny tany ny azo fijaliana zany de natsatoka teo anelanelan'ny tany sy ny lanitra rehefa tonga teto amin'izao tontolo izao i Kristy de hitany fa nanao fomba rehetra i Satana ary nanana ny Satana avokoa ny zavatra rehetra arak'izay nandriny azy de nogejainy Satana ny olona tao anatin'izany rehetrarehetra izany ny hevitra ny tena andrinany tany tokoa ilay fahavalon'Andriamanitra ary no azoniny Jesosy izao tontolo izao hanalany azy tsy eo amin'ny herin'ny Satana ary tonga izy hanavitra antsika amin'ny ozy ny fahotana sy ny fanamelohan'ny fandikan-dalàna mba ahazo famelan-keloka ny mpandika lalàna natsatony ny azo fijaliana teo anenanelan'ny maha-Andriamanitra sy ny maha-olombelona ary rehefa mibanjina ny azo fijaliana ilay ray be fitiavana de afa-po izy afa-po ilay ray be fitiavana ary miteny mihitsy izy hoe ampy izay tanteraka ny fanatitra tanteraka ny fampihavanana tamin'Andriamanitra antsika olombelona azo ampihavanana ireo izay nivelona tamin'ny fikomiana tamin'Andriamanitra raha mibebaka izy rehefa mahita ny azo fijaliana ka manaiky ny fahotana izay miaiky ny fahotana ary manaiky ny fanavotana izay natolotry Jesosy Kristy ho azy ireo hitany eo amin'ny azo fijaliana amin'izay fotoan'izay ny famindram-po sy ny fahamarinana ary mifanoroka ny rariny sy ny fihavanana tsapany ny asaribidin'ilay fitiavana nde indray isika hivavaka indray isika satria impiry tokoa moa isika no mandahy izany antsom-pitiavana izany ray malalo impiry tokoa moa tompo no nampanantena fa ho tianao kanefa de nivadika tamin'ny teny nataoko aza namela ny eloko ianao eny misaotra noho izany famelan-keloka lehibe izany fa miangavy mba tsy iorina amin'ny fitiavako mora miova intsony fa amin'ny fitiavanao maharitra mandrakizay amen
mametraka ny mandra-piona amintsika tsirairay avy indray dia mino a fa anao fampiarana amin'ny firaisana amin'ny tompo satria efa tombotra ny andro andao ody isika hitsena Jesosy eny amin'ny rano lanitra. Amen.